Ianao tantara no soratan'ny Mandry any Aina. Olanao vini Safidy, Sarobidy, Silvia, Tahinana Antenaina ary Fiderana. Mandry tena marary alesy tena marary Antsy afoya, tena andao aloha ndry entina miverina any amin'ny hopitaly ka tena tsy mety tsony anie zao raha mipetraka fotsiny etontsika e. tsy antsony aho Antsy afoya, fa tsy tany aza ve nangataka hoentinareo noty ka raha ohatran'izao anky naleoko ihany tena tsy nihain'ny teny ndry ka zao ndry marary be tapoka indray nefa mba misy fahatsarana kely ihany tamin'le nentina nody iny na dia tsy tena hoe salama be azy. ka tsy teo antsony Mandry tsy tiako hoe nitoerana farany izy fa aleko aza atao trantsika. Tsy afoya, aza manao aneo moa kia, tsy aleo ve mba atao izay hitsaboana ndry e. Lesy eto nilanao nitoerana tiako izy farany dia atao tokantranontsika ihany koa ka aza hoentina santsony Mandry Fa inona daholo izany lazaindry izandry tsy afoya. Aza miteny tsony mihitsy aloha ka vao maika indray ohatra nireraka be izany. Efa niantso an'le dokotera ary mahandro fa ho avy eo izy Ay, mety izany ry neny misaotra betsaka e. Mandry Mandry Ahoana ke? Ary aza miteny betsaka moa aloha e. Efa ho avy hono ny dokotera raha tsy tindry mihitsy ilay ho any amin'ny hopitaly any efa niantso azy neny dia efa andalana hono izy. angasany ahatratra tsony Fa tsy hatratra ndry ahoana tsony e. aza dia miteniteny foana rery tsy afoy ao fa ho avy eo ny dokotera dia hitsabo anao dia ho sitrany ianao e. tsy ho sitrany eto tsony fa Mangina moa tsy afoya, malahelo be amin'izany teny ndry izany any ahy e. Dia neny koa ahoana ozy ndry raha izany ka tsy manana afa-tsy ndry anie izy e. tiako be voaneny nefa Eny efa haineny izany ary neny koa tia be any tsy afoy dia izany indrindra ny hitsaboana anao anaka e. Amin'izay mbola afaka hiara-paly eto foana isika ary aleo aloha hiverina hiantso kely an'ilay dokotera vetivety ahy asa mba efa aiza ho aiza moa izy izao. Mandry Ahoana kia? marary Efa mety efa akaiky kosa ngeka izay ilay dokotera e. Ao moa kia malala, miaritra kely fotsiny sisa. Mandry Ahoana ke? tiako vela tianao ary mbola ho tianao foana na tsy ety tsony aza. Antsy afoy aza miteny an'izany moa ndry e. Za koa ne tia be antsy afoy foana e. Tiako be mivadoka. Za moa sambatra fa eto anilany tiako no maranako ny andro. tsy afoy aza miteny an'izany o tena efa kely lesy kely sisa dia andeha ilany efa tsy voky. Tsisy mandeha izany eo ry tsy afoy sady raha pitsonera malala ny anniversaire amin'ny mariage tsika e. Tadidindriva e. Roa taona raha pitso ny mariage tsika. tadido ka
ary soatiako naoviana naoviana. Dia inary ny tindry ataontsika Ana Maria antsika an'izany indray amin'ity taona ity e. Atao daholo ny izay mahafaly andry sady fety mpifankatia koa ny aky malala amin'io andro io e. Andrisay, ary aza mitomany ohatran'io moa e. Tena sambatra manana no mahatra. Raha sitrapoko dia tsy ary atao nilanao izany mihitsy fa eto ny fahasambarako. Koa ngamo ndry hialy eto ka. Eto anilako ny toerandry ary eto foana ndry. Izany a. Izany. Ie. Tiako raha omenao toko-pitiavana avy aminao ho reny sofiko farany. Tsy afoy tsy misy farany izany ho tsy afoy koa. Miatoky mahandro fa nanarary toy izao aza dia tsy nanova fitiavanao azany Tsy afoy tsy mbola nisy nampiova ny fitiavako andry izany anie e. Ary tsy izy fa efa nivoadiny ity andry na inona mitranga fontsika nanao voady teny ambony alitara. Sako tianao foana ary maika mampitombo fatratra ny fitiavako anao no fahatsapako fa tsy mampiova ny fitiavanao no mahazo Mahaja, tiako ela, tiako e malalako anao mandrakizay ary ianao koa. Tsy afoy tsy afoy. Andriamanitra, tsy afoy kosa ikia. Tsy kosa. Azy losandry kosa ikia. Tsy kosa ikia tsy afoy. Tsy afoy Foaza moa. Tsy afoy. Fa inona ary mandro zao mampiorakoraka be anao zao Maty Ronely. Maty mivady Cornelia. Lasa izy. Andriamanitra anao Tsy afoy. Anao kosa. Tsara le vinana eny ny maty. Toa mbola tsy mety mino ary ny anatra amin'izao ka. Ianao aza ve moanaka mahatsapa an'izany fa maika fa iza zanako vavitokana anie iny tsy manana vatsiny ary mahandra. Zay ry ny eny. Tsapako ane hoe tena mavesatra amintsika mianaka amin'ny fandaozany tsy afoy antsika nefa tsy maintsy mitraka tsika mianaka e. Raha mba tsy nanaiky an'ilay tenin'izy tongohody tany amin'ny hopitaly iny mantsy izao tsika ry neny. Mety tsy nisy akory izao. Tsisy an'izany rery mahandra. Aza manome tsiny ny tenanao amin'izany ianao fa efa nilazainy ihany koa nefa tsy tiany raha ny anaperan'ny androny. Efa nandidona azy koa ngamba ny fahafatesany. Tiako ry neny raha mba navita ny alanenina tsara taminy any tsika. Efa niantso dokotera ny antsika anake. Efa niezaka anao izay tokony atao rehetra fa ny androny koa no efa tonga. Tena tsy haiko tsony ry neny. Tsy haiko tsony ny anohizako ny fiainako tsy misy any mivadiko iny tena marina. Lehilahy fotsiny ny tena dia mba miezaka mitraka. Za koa angamba ary mahandro mety hiverina any ambanivohitra ka tsy hitako tsony koa mantsy izay ataoko aty. Neny kosa e. Dia vao maika ve izany avelanao rery tokoa e? Dia ataoko ahoana koa mifieritreretana anao rery any? Ka noho tsy afoy anie no nahatonga taty nefa izy ary iny. Efa toy ny reniko ihany koa no nandraisako anao ry neny ka tsy hoe raha lasa akory tsy afoy dia tsy azonao atao tsony no mijanona aty. Raha ny tiako aza anie dia miaraka mipetraka eto foana tsika mianaka. Ka Antsiry ny eny
Hoeliko eo anatrehany tsy afoy koa raha sanatria tsy irarahanao reny intsony ary mbola averiko ihany fa efa toy ny reniko hoany nandraisako anao. Fa inona zany ty mahavarimarina ny lahy ty? Marina raha misy miditra ny lohan'ny lahy akory ny resako. Oay, tena azafady lesy e. Maninona izy izy lahy? Jereo moko. Mafy be angano ny asa tao ampiasana taony ny tena reraka lasa ahoana e. Matsiarika ilany tsy afoy lesy. 5 taona androany zay nahafatesany. Courage foana lesy a. Eny e, tsy maintsy courage moa fa tsy maintsy mahatsiaro azy foana koa rehefa ohatran'izao. Ndao, ndao lesy apiko lahy narina dikely amin'izany aloha. Ndao aloha andeha hanala jery antsika ro lahy. Sa hoana? Ny andro koa zoma hariva raha teo. Ka tena ohatrany tsy mazoto amin'izany any lesy. Io ndray le ty. Ody any ane lahy dia vao mainka indray alahelo be ihany fa tsy maintsy any amin'ny afondray ny sainy lahy e. Tsy miteny hoe tsy tokony hatsaro azy lahy fa eny e, azoko ane zany tiany lalasainy zany. Ndao letsy a. Na tsy hijanon'alina be aza nefa mba manarinary kely fotsiny e. Andao ary fa tsy miandry alina be fotsiny ry bainina. Rehefa ozy lahy hoe ody amin'izay dia moditsika ko. Tairo ary isika ny andeha zany. Ndao ary amin'ny trianina ry. Ay, mbola ato ianao? Ie, fa taiziny eny? Avy ny tsena io e. Fa angamo ianao tsy miasa ka. Miasa ka. Fa miditra ny 10 andro any dia izay mahatonga anahy mbola tratran'ny nenetiko. Ay ve, gaga ihany amantsiko. Ka sady ohatran'ny reradreraka izany koa any ary neny dia ohatran'ny kamokamo izany. Ny andro koa amin'io mbola latsinainy. Neny koa. Ka efa nisakafo ary ve ianao io e? Ie, efa nihinana kely any ka. Efa hitako le izy teo dia avy hatrany tonga dia nohaniko fa neniko mantsy ohatran'ny efa avy nihinanako. Mbola tsy te hanaitranao tao koa mantsy tamin'izany hihinana fa za le mbola maimaika kely koa dia tonga dia nihinana e. Tsy maneno izany ka. Sady ny sitrapoko koa ve moa no andrasan'ny neny eo e. Raha tsy maika ny andrasako ihany ka. Hafa ihany ane zany mba miara misakafo izany ro mahandry. Ie, fa andeha amin'izay aloha ry neso andeha tareto ka. Ny embouteillage eo koa mantsy tsinona tsy haina hanao ahoana ny aniko. Eny ary, zay dia mazotoa ianao e. Bonne journée. Ie, neny koa bonne journée. Zay fa lasary neny a. Ngatsy andeha voaka ikaly lahy lesy e. Andeha ka. Fa vetivety fotsiny aloha raha mita kely an'ity zavatra ity. So ampiana ry lahy aloha e. Efa kely lesy ity sisa. Eny ariko. Lahy ihany io sarotra ampiana io. Fa hono olo ty e. Ahoana? Lahy marina ve dia tena tsy mba mieritreritra iaraka amin'ny olona mihitsy amin'izay e. Mamoramora lesy so dia misy maheno eo a. Misy afa-tsika ro lahy tsony aza ve ato n'ity toerana zao e. Iza na hainao an'izany io. Na nindrina aza ny eo ny bainina ka manatsofiny. Raha hoe izay tokoa angany tsy mifaka e. Fa valio koa aloha izay fanontaniako e. Tena mbola tsy haiko izany lesy Arthur. Tsy mba hanam-pianana vaovao mihitsy ve lesy a. Marina ve ty lahy tsy afoy fa tokony mba eritreritra amin'ny fiainan'ny lahy ihany koa ny lahy e. Ny lahy ny fiainana mbola mitoy e. Mbola tsy te saina izany lesy bainina raha izao ka. Mba eritrereto ihany letsy a. Efa taona maro ihany izay nahafaty antsy afoy. Mba efa nisaona azy ihany lahy fa vita lesy ity fa andao amin'izay ary aloha ka. Efa tena refina koa ny zany e. Odidiny dia teny tapy indray ny resako.
tany efa elitsika ry neny tsy mba niaraka mivoaka ny sakafo ohatran'izao a. Efa tena ela mihitsy aloha mahatsiaro any tsy afoy indray izao ianao io Eny ry neny a. Tsy haiko intsony. Fony fahavelony tokoa moa no ny rahantsika ny sakafo farany toy izao tsika telo mianaka foana no niaraka. Way, tena azafady ry neny a. Azafady raha nanao an'izay nampalahelo anao indray koa ako. Inona moa ny tsinonao amin'izany? Rariny tsika raha mahatsiaro azy. Fa izao ry neny a, mba misy resaka kely tiako ataoko amin'ny marina ho ahy. Hoento ny resaka ao Hono ary neny? Diso ve raha toa ka mba mieritreritra mba hanorim-piainana vaovao indray? Hanorina fiainana vaovao ahoana moa izany ilay tianao tenenina ka? Sa azoko. Ie, tena izay mihitsy ry neny a. Misy olona miaraka amiko izay ihany. Mino aho fa tsy adosokontsony kosa angamba efa taona maromaro koa tsinona ny maty izay tsy afohiko. Inona moa ny olana amin'izany anaka? Mbola tanora ianao ary mbola natreha amin'ny fiainana manontolo mihitsy ka manan-jo amin'izany ianao Fa izao ry neny a, aza matahotra neny fa tsy hoe manadino any tsy afohy aho akory. Izany a, efa vadiko iny ary tsy ho lefa toam-poko mandrakizay izany ny fitiavako azy. Tsy manana eritreritra amin'izany ary mahandra. Haiko tsara ny fitiavanao an'iny zanako iny. Ary raha fankatiavana ve moa nahita ny otriny anareo sy tsy afohy ahy saingy manana ny fandaharany moa ny fiainana ka efa izay ny anjarany tsy afohy aloha. Tena misaotra betsaka ry neny a. Tsy afianako amin'iny fa tena somary matahotra ihany hiresaka taminao an'izany resaka izany ko. Tsy hananako zona oviana koa ny fandrarananao amin'izany. Rahantsika mahalala ny zava-misy. Dia ahoana ry ity plan rapitso Plan? Fa plan amin'inona lesy? Ohatry, famody fanina koa le ty. Famody fanina ahoana koa Ay moa 14 février rapitso? Za koa aza ho diny lafanina eo fa tsy... Any tena tsy tao an-tsaiko kely fotsiny lesy fa... Fa mbola aiza ny sainy any amin'ny ankizy lesy. Ary iza marina moa ny anaran'izy teo ohatrany tsy tadidiko mantsy Le tiako lesy. Efa hotely volana ny rahana ane lesy zay iska ty zao dia mbola sahan'ny lahy ihany milaza fa tsy tadidin'ny lahy ny anarany. Fa nga zany mbola hitako akory Hatray, fa tsy efa miresaka momba azy amin'ny lahy foana ve ahy Any ray andalana le tsy fa le plan aloha zao nahoana. Amin'izay koa zany vao mety ho hitako Ka inona zany ny eritreretan'ny lahy fa sady ngako moa zany rahana nefa Ka mba ampiarahana lesy amin'ny tindray mitoraka ty Tsy mba milay ve zany hoe tsika efatra tonga dia miara-mankalaza kely an'io fety io Ohatrany tsy ratsy saingy mbola ilaina ny hevitra ty raha zaniko. Zany koa ve lesy dia lana hevitra be fa atao surprise ataontsika sala romantika be fotsiny hatramin'ny toerana fa ty an'izany nge le tsy reny vehivavy reny Ka tsy tiako anery bainina dia izao sao dia tsy tiany le miaraka amin'olo-kafa. Tsisy an'izany lesy fa tiany foana io rehefa atao milay fotsiny lesy ny ambiance dia tena milay foana io sady afa-po izy Endray ariko. Fa raha mikorotana amin'izany izay dia mahazo lary bainina. Tsy misy mikorotana amin'izany vomaika aza manamafy be ny fankatiavany lisany io ndao nge Ary laza manany ihany eo raikitra zany Tero, raikitra zany. Tonga dia zany miandraikitra ny toerana sady misy resto milay be zay ihany fa tonga dia anaovako réservation dia ndrariva zany dia manakarama-panao déco kely tsika mitsamina. Lahy ty lesy. Sa tsika an'le mpitsokatsoka mozika ireny Raikitra zany
Allô, maraina izy zany raha mandry a? Allô, ka tsy zany lesy fa Tsy andro sady angaly arive. Efa azo le toerana fa ny mpanao dego sisa ny mandeha any ratoandro. Rehefa pôzy sakafo iny tsika mitsamma mitsorika any ny resaka amin'izareo amin'izay ataony. tsy zany lesy ny atsoko an'lahy. Eny e, manana fotoana be resahana zany tsika sy alahy rehefa ny ampiasana rehefa aveo fa efa niantso ihany moa alahy de tonga de nilazaiko izay azo nambarako. Le tiako lesy, tsy zany hoa fa ianao iah aloha. Ok, mianao lahy. Loza lesy. Fa misy inona e? Maty zao maraina zao lesy ka tia. Maninona? Aty an-tranotra zareo aho zao. Ataovy matitra koa lesy e. Za ve lesy dia any an'alahy amin'izany a. Maty hoa ka tia. Maty indray n'olo tiako ripaina. Tena andraso lesy fa tamiana zao de zao a. Aiza ny misy an'zareo? Ary miveriko lasa aizany lahy e. Tsy tazako tatsy anatin'ny tatsy tapitapoka teo mantsy. Maka saina kely lesy. Efa tsy misy ihany koa mifandraza-paty ka naleoko makamaka saina kely eto tokotany eto aloha. Maheriza lesy bainina. Fiainana daholo zao e. Aiza kosa ve lesy. Fomba niverina n'ity indray ave lesy de zao. Courage lahy hoa. Izy indray ny vehivavy nitiaviko voalohany tao aorianany nafatesany tsy afoy nefa courage hoa lahy. Efa zay aloha ny anjarany. Rehefa ilahy fa navita nampiadana azy tsara fotsiny lahy nandritra ny fotoana ny rahany lisany a. De atao fifaliany lahy zay. Tena tampoka be loatra kosa lesy. Ka tsy sika ny lesy ny tompony teny farany e. Tsy afaka hanapo izay hoentiny ny ampito sika. Ataovy an-tsainy lahy zay. Olona tsy maninona le lesy resaka tampoka maly. Eny e. De maraina ny natsoina fa hoe marary izy. Fa narary iny izy zany ka. Tena tsy haiko lesy. Mangamanga na ny endriny de nisy ratra izy nefa azahoany tao anevitra tao foana izy fa tsy hoe nivoaka anakaiza akory ka hoe nisy namony tany. Zany velo ty. Mangena lehilahy. Tena ohatran'ny hafahafa ty zany a. De inona fotsiny natonga an'izany? Ka izay mihitsy any lesy mahagaga anahy io e. Inona zany nahazo azy? Fa nisy inona? De ho sanatry ve? Namony tena ve? Ohatrany tsy mino an'izany lesy. Inona moa zany ny antony aminao tena ka? Zay tsy nisy olana. Izy koa tsy niresaka zavatra tamiko mety hoe zavatra tsy zakany na ohatra zany. Ka sao de mba tsy tiany tantaraina tamin'lahy kosa ohatrako. Izy lesy mahalala. Tena tsy haiko tsony lesy. Tonga teo aho tamin'ny maraina efa tena narefo izy. Namoaka feo aza tsy vita antsony. Reraka loatra izy. De olona mony tena koa ve ozy izy lahy de ampijaly be ny tena nohatran'ireny ka. Eny e. Fa na izany aza hafahafa ihany ka. Ary aleo amin'izay lesy andeha hiditra isika fa sao de misy mitady any anatiny any. Dia ahoana ty ratsure? Mbola betsaka angany asany lahy zany ka. Ay ve lahy ihany. Efa kely sisy de vita ka. Efa mainka hody e. Zay mantsoako. Ilahy mantsy toa mavita asa lohako foana nefa toa zandry ety na vita loha androaniko. Mbola nakataratasy kely tany ambony tany lesy de taraiky kely tany a. Ka sao de ampiana re lahy. Tsy mila fanampiana vany velany sao pantsao a. Okey ara zaniko. Zara koa aza mba mijerijery an'lahy eto fotsiny aloha mandrapody zaniko. De tena hojereny le ty fotsiny ve aloha e. Fa nga mila fanampiana indray e. Efa kely lesy sisy a. Tsy de ilaina tsony. Fa hono aly ty. Ahoana? Tsy nitako falifaly zany la tato ato a. Ohatray. Fa nga tsy mba mananjo faly kosa zay e. Nisy ny teny an'izany kosa ve teo fa ny antony le tiany mba tiako fantatra. E, mba finafinao kely eo lesy. Mety ho azoko an-tsaina ihany a. Fa elahy aloha ny tiako teny anazy sao diso a.
Efa izay ao an-tsainy lazay le izy. Efa misy olona miaraka amin'langa any, a? Efa haiko any ho avy efa arak'lahy le izy. Dia moa dia tao pary sy lansany nefa vakiana fotsiny. Le tiako. Zany Zavatra tsy hoe efa ela be any akory zany fa vao 2 andro e. tena voaraikitra zany ny tokony natao fantatro akanafina indray anga amin'ity fiainana ity. Tsisy an'izany lesy fa efa hiresaka amin'lahy amin'izany mihitsy aza anie za hoe eny an-dalana modytsika no miresaka azy e. Saingy efa vita teto ihany moa zany le iziko. Mahafinaritra le tsy mahita lafalifal ohatran'izao Na za koa aza lesy tena tsapako efa ela mihitsy tsy natsapa fifaliana ohatr'izao ka. Ianao Tamika ty zao no natsapako an'izany farany indray. Nahafatesany azy zay efa herintaona maherikina. fa vita aloha ty fandao amin'izay aly. Ndao ary zango. Lafa tsony koa nisy isany nandrasana teto. Olty Fa inona koa ny matatiatra ny lavy tany ty sa efa mainka andeha mafy mihitsy. Efa sasamiandry angany ankizy. loza lesy rybainina. Ty indray vao tena loza. Fa lozinona e. Maty lesy. Olty tena tonga dia tafapetraka tampoka mihitsy raha mahandro marina. Fa iza maty lesy. Jereo raha tsy mivaraontsana be mihitsy ala. Malala lesy. Malala. Tovy resaka matotra koa letsy malala sy mpanilava e. Fa malala koatran'izany ve lahy? Olty tena grave koa letsy zany le ty. Tena tsy azoko intsony lesy. Ny vady zay tsy afoy. Maty ny vadiko. Izay olona niaraka tamiko tao aoriana indray nefa dia maty foana koa. Rehefa tonga ve ny andro motsy ho faty izy fa Sy le tiako lesy mbola maivava ihany. Fa tsy tsapany lahy mihitsy ve mahazo anahy e. ka mila amboarina zany eritreritra zany fa tsy hoe zany maivava akory e. Oratsory. Ny tena tsy azoko anie lesy dia nafaty ankatisy malalaka 14 février daholo e. Aiza Zany ho ako. Tena nandinika ihany lesy fa tena misy zavatra hafa angamba ka. Ahoana ny tokony hotovizan'ny daty hafatesandreo? So dia manambady mihitsy ary lesy no efa tsy mety amiko intsony koa ka. tsisy an'izany lesy e. Mety mba ampifandrofian-javatra fotsiny zany. Tena tsy haiko intsony lesy rybainina. Andeha ho any amin'ny misy ny razany any aloha fa ny mama mantsy ny antso ateo ny lazany zaniko. Andaso fa iraka amin'ny lao any Dia ahoana zany ny vadiny ka? Ho velan'ny larery amin'ity andro. tsy any mihitsiny amin'izany letsy izy ainy fa mila anay alahy amin'izao fotoatsarotra lalovan'ny lahy zao. Ela re. Rehefa lahy mihitsy ve no miteny an'izany inona moa zany ny olana? Fa anga mbola tena tsy mahina kanina mihitsy ry mahandry to jerijerenao fotsiny ty sakafoko. Ohatra malaindeha komana izany ary nena. Hoany ihany aloha ny sakafo anaka marina. Tena midy be mihitsy ny vavoniko ka. Tena marina. Fa mbola malahelo nga ianao e. Zany ve morina eny anontaniana? Voaray volana koa ne zay nafaty amin'ny malala e. Fa ny zavatra tena malasa ny saiko dia fa maninona ary e. Inona fa maninona? Fa maninona nga izay olona tiaviko maty foana ary neny a. Tena tsy mety ananako valiteny mihitsy zany hatreto nefa tena mahavalanlanina tanteraka mihitsy ka. Mahalala izay heverana sy tondrana ny fiainanao re Andriamanitra anako. Mahereza foana fotsiny. Any Ka izay olona tiaviko kosa very neny a. Efa 3 hatramin'ny tsy afoy anie izay e. Ka na izaza tsy anana valiteny anao amin'izany ka tsy hitako izay ambara aminao akoatr'izay ko. Tena tsy natao hanambady intsony angamba ry neny ka.
fa angako moa mbola vadinao reny izy ireny ankoatra ny tsy hafoy ka ataoko fa mbola olana niaraka taminao tsotra fotsiny ka ahoana no manambady no iverinao tsy mety aminao tsony Tena tsy haiko tsony ry neny. Tena very aho. Mazotoa aloha neny. Aleo mba andeha atory aloha fa zarara nahita tory mihitsy koa mantsy tato ato izay ko. Ny andro koa efa alina ihany. Ndao re anako, soava mandro fa za koa moa vity dia anadio kely dia andeha atory amin'izay koa e. Eny ary, bonne nuit neny. Eo. Aizy, ao ny alahy amin'ny sipa vaovao iny? Sipa vaovao izy ary ty? Mody fanina indray. Le sekretera vaovao iny lesy? Nikena ve? Ay dia efa mifakahalalana Ohatra efa ho 3 volana nely ty izay ny asany tato e. Izay no nagaga tamin'ilay hoe vaovao fa niveriko olona vao niditra ho maly nandro aminy mintsiko. Vaovao foana iny amiko fa iny aloha niditra farany teo na efa 3 volana ary. Fa ahoana ho ela amin'iny? Tsy azoko. Ahoana amin'ny ahoana ary painina? Aza mody fanina eo rangaha fa hain'lany tiako ambara. Eny e. Aika fa mbola tsy fatoako aloha ka. Mody zany eo. Laha ty jereo fa miramirana mihitsy vao ndresako anaziko. Aza te mahita lasainy eo koa lesy e. Fa ikala koa aloha tsara e. Tena mety be amin'lahy mihitsy iny. Koty. Fangato io zao nisy nanontany hevitra lahy hoe mety amiko ve iny sa tsy? Ka sao lahatsikopoko. Mila mpahafantarina ihany. Aza amin'ny ihany eo koa lesy fa tsy. Tsy mandeha ny asan'ny lahy ny atao fa tsy lozany lahy be resaka eto amiko eto fotsiny. Ka raha tsy hoe mody tsy miasa saina amin'izany resaka izany eo lahy dia hoe tsy mahaliana ny lahy zany. Aza manao an'izay ampomeo lahy raha tsy io raha. Fa resaka tena matitra ny hely ty zany e. Sika. Ataoko tsy efa mba afaka miaraka amin'ny olona indray lahy amin'izao. Tsy efa nisy amatona ve zany nafaty amin'ny malala? Rotaona lesy izay no nafaty azy. Vita. Nefa ohatrany tsy herika amin'ilay fiarahana amin'olona mihitsy aloha lesy ka. So dia sanatria Io ndray ela. Esory ao an-tsain'ny lahy ho zany fa tsy misy an'izany. Tsisy olona maty amin'ny andron'izany le ty e. Marpanina. Mbola apatsiheviko an'lahy indray ary ve fa nitovy anio any daty nafaty an'i Katisy Malala e. Maninona? Ny fomba nafatesany koa mitovitovy ihany. Tena hafahafa tsy azoko mihitsy izany hatramin'izao a. Tsy mieritreritra an'izany lesy rehefa norom-pianana avy avao a. Aleo ny maty andrebedanana any fa ny fianalahy mila tohiza. Ka le anohizako azy mihitsy an'ely ty tena mbola mahalasa ny saiko io. Ohatra ny matahotra an'izany ary bainina. Zao no lazaiko an'lahy a. Rehefa misy malatsa-pity an'lahy mety ho afaka ihany zany. Dia izay aloha ny tsy haiko e. Dia ahoana ihany le resako tamin'ny lahy tamin'iny e? Resaka inona indray izao ny le ty e? Fa ikala sekreterako. Mangilina fa iny izy indry bainina. Tsara resaka irina raha mirahalahy izany a. Manahoana aloha tsy io re? Mahandro mantsy efa hitako tamin'ny maraina. Salama kia. Ndi zao manahoana? Salama beko. Raha tsy izany ve mbola hita miasa aty ohatr'izao? Ka indraindray marary tsy maintsy miasa rehefa hoe tsy maintsy zaiko. Fa salama aloha e. Ay. Ary mahandro tao mangina tampoka teo e. Sana nelingelan'ny resaka reo mirahalahy ve ny fahatongavako? Hita hoako. Ka tsy izany fa tsy manelingelina mihitsy azako. Ka ela ohatra ny variana tampoko zaniko. Aleo ary aloha andeha fa anaty trano taratasy reto fotsiny ny tena nantondihako e. Apetrao eo ambony latabatra eo fotsiny akia. Merci. Eny ariko. Mastoana reo mirahalahy. Nekena. Ahoana izay? Aiza ngandriny misakafo raha toandra? So dia afaka miaraka aminay mantsy. Tsy maninona. Tsy maninona mihitsy ka. Efa zahay zao ve no manasandry araka aminay dia. Eny ary sara kokoa ary mba misy namana mandeha miaraka misakafo. Raha toandra ary somary bebe asa koa mantsy ka mety tsy ho tafavoaka eo tsony raha tsy amin'izany.
Masotoarindre aloha e, andrasanay ato fotsiny ry Ratoandro a. Fa inona zao ty tsy nampiteny tsony any lahy teo ty e? Le tiako lesy. Variana tamin'ny akena. Hitako ny fijery lazy reny. Dia inona koa zao ny antony nanasany lazy aresakafo amintsika e? Anampiana ny lako. Ty aninany lafa efa hitako hoe zany tadiavy lahy piasoniny eto foana nefa efa hita be tena kopia. Aleo le sy asa amin'izay fa tsy ary andalina mamonjy ny birao any laga. Dia Ratoandro zany e. Ay, tonga ianao. Ie. Tena reraka zany ry neny ka. Mandeha anareo aloha makamaka aina kely mandram-pisakafo e. Akakaina kely mihitsy avy eo fa saika mba hiresaka kely amineny aloha e. Ko mipetrahary fa inona ny joroana fotsiny eo e. Ka sao dia manao zavatra aloha neny e. Afaka miandry kely mantsy le resakako. Sy, inona zao ny zavatra ataoko hitanao hoe fa ianao koa zany tsy. Ao eto ny resaka ao e. Ahoana re zany e? Dry, fa angaty sy hitandray izay resahany. Tsy zany ary neny fa misy olona mba tiako izay indray any e. Eny e, tiako mihitsy moa zany izy nefa... Ka izanga moa maninona anao amin'izany tsony, izay indray nga no ahianao? Tsy zany ry neny fa zany matahotra ry neny e. Tena tsy hitako izay atao. Fa tsy hitanao ahoana e, fa misy inona? Ka efa hitan'ny neny any anery ny zavatra mitranga tamiko ireny e. Ohatra ny lasa matahotra izany ary neny ny ity olona. Tena marina e. Kanefa ianao tia milaza fa tian'izany olona izany ka. Eny e, tsapako hoe tia azy fa mahatahotra ary neny raha hoe ho tafiaraka ve izay dia ho sanatrika. Aza mieritreritra an'izany rery mahandry mba zavatra tsara sainina ka. Tena tsoroko amin'iny aloha na tia saina zavatra tsara za. Tena ohatra ny vao hiaraka amin'olona ary neny dia miverina tsaroko foana ny zavatra nisy rehetrarehetra ireny e. Zao ry mahandry ny fonao enona. Aza mety ho baiko ny tahotra izany fa reseho any izany. Raha tsy izay anie dia hijanona ho tokan-tena eo mandrakizay ianao e. Tsy mba hanataranaka. Tena mbola miady be ny saiko ry neny. Ny tena marina koa dia efa miaraka izay e. Ianao sy izany vehivavy izany? Ieko. Fa voaingana aloha vao tamin'ity herinandro ity. Ay kosa. Fa tiako hipetraka aty izy ry neny. Efa mieritreritra ny hampiakatra azy sahady mantsy. Moa izy koa manofa tranony aty dia aleo tonga dia alaina mipetraka aty izy e. Tsy maika loatra kosa ve na dia izany ary mahandry. Eny e, haiko hoe maika loatra izany nefa mbola averiko andra nefa tena mahatahotra ny eo azy e. Aleoko ry neny mahita azy eto akaikiko eto foana dia mba haiko izay mahazo azy rehetrarehetra. Toy izay izy tsy ahoana any dia hoe maty saina na ninona na naninona. Eny, ianao ihany moa eo ko. Izany hoe nareo roa koa moa izany. Fa misy inona ly tia amin'isany aty a? Manahoana tsy ory? Manahoana kia? Anampy an'ny eny ary an-dakozia ary aloha izy mirahalahy Eny kia. Ohatsy le tia. Ay kosa dia nitondra mody dia tsy niteniteny a. Ka voandro amin'ny mihitsy an'ilay sy vao tonga aty e. Zany ve dia tsy lazaiko amin'ny lahy ihany raha efa ila e. Dia fa maninona no aty aza vao maharaka? Ka androany le sady fisehoana kelinay roa hipetraka aty ny akena manomboka androany fa ho atao tsy ela koa mantsy ny raharahanayko. Rapida lesy izy zany ka. Rapida lesy zany ka. Nga hita lesy aleoko mihitsy tonga dia manambady lesy ry bainina. Leo be an'le efa nitranga ireny ako. Fa ialahy koa anie tsy niteny tamiko mihitsy hoe miaraka lesany. Ka ny andro an'ity andro ity mihitsy anie no hitenenana an'ilay izy amin'lahy.
olona meona isan'andro any am-piasana ve lesy de aza mila vaniny amin'izany eo aloha lahy e. tsy misy mila vaniny amin'lahy zany eo e. nareo sy nakena mihitsy no mampiasina anaty eo foana kay tena tsy rariny a. mba surprise koa lesy indraindray a. eno ahy gaga ihany koa mantsy hoe fa maninona n'izay mivady mihitsy no nasainy lanaka ty androany kay misy an'izao. ka aiza zao izay vady lahy io ka ialahy rery ary zao ny tonga aty ioko. mbola ho avy eo izy fa zataitra lahy. Nysina fanandry mbola manao zavatra ihany e. Anadio kely an'ireto vilia avy sakafanatsika telo mianankireto sisaka. Ka sao dia ampianarindry e. Aza miany ka. Misy asa tokony novitaiko entina rapitso maraina izay any ampiasana fa andeha mita kely an'izay fotsiny aloha e. Mastoa ary alako. Tonga ao ary efa vita ireo a. Ena re, tonga dia any anefitra any zany miandrindry a. Eny letsy a. Faniayane felano tempo anao fo. Andriamanitro, fa inona koa izany? Mety mahandry teo angamba nananjera zavatra any an'efitrano ka. Ozy, tao matampoka teo koa le jiro. Aiza moa le telefoniko teo? Adiniko any amin'ny salon angambany. Mandry Mandry mba hitondra jiro kely aty lesy fa maizina be a. Mba ela be koa namary mahandro ka. Ato efa maizina be tsisy ninona azoko atao mihitsy na ny lalana aza tsy hita. Mama! Fa inona izany tanana mangatsiaka be mikasika ny tendako izany? Aza manao sango ratsy ny mahandro ka. Fangaela lasa indray e. Fa aiza ho le jiro? Angatsy mitondra koa lahy. Mahandry! Fa tsy mahandry ve izany e? Sioka. Zay kosa fa miverina andrehatra ny jiro ka. Ary tsisy olona akory. De isa izany le... Fangaky mbola tsy vita foana. Mama! Ohatry, fangala naitra indray fa tongavako. Lahy manao sangy ratsy a. Maninona zao ratsy mampatahotra olona ohatran'ireny? Fa mampitahotra hoana akory ny kena. Zaza tsy nanampo hoe anaitra indray be ohatran'inony fa tongavako tetiko. Fa le natao lahy tamin'ilay jiro tapaka teo ka. Fa oviana ny jiro ny tapaka? Tsy azo koa ndrity. Fa tsy niantso lamba hitondra jiro hidina taty ve aty eo e. De lahy manao sangy mahery ohatran'inona. Zaza tsy naheno an'izany ny antso an'azany akoriko. Sady tsy nisy jiro tapaka izany any eo aty eo e. So de mba efa te atoro koa sarindritiry ny ekena. Fa tsy nisy jiro tapaka ahoana e. De inona izany le teo? Faiza ty ny ekena ny toela rery ny tonga ny asa? Manao tsy de salama izay lesy izy ao a. Nga? Fa mararinina le ty? Tena tsy haiko rybainina fa vao nanafatra dokotera ho amin'ny mihitsy ary za ioko. Nanafatra dokotera lako hoe laza tiako. Samy andry ny fiverenany lany zay vao atao latonga any zany dokotera zany. Efa tonga de nasaiko nandeha ihany lesy fa neny ane ao e. Ay! Olona efa marary zany koa ve lesy de mbola iandry izay fiverenako any fa ny asa koa azy ty mbola tsy afaka ilana mihitsiko. Gaga ihany amantsiko. Fa tampoka be koa ny lesy rybainina le izy marary eo zay e. Olona mbola salama be zao izy omaly alina. Nefa de reraka be mihitsy zany izy noho ny maraina. Mety faharerahana ny tambatra atao lesy zany a. Na ny aretina koa ve moa ampilaza milamy aloha e. Tena ohatry manaly ty e. Manany amin'inona indray e? Tena ohatry ny tonga de miverina tadidiko indray le tampoka ty sy malala. Io indray le ty. Ela ho aza mieritreritra an'izany foana fa vao misy zavatra kely ve de... Tsy fidino anany lesy zany e. Ohatry ny tonga de any amin'izany foana fotsiny ny saiko.
Tena raha sanatry ho faty eo indray lesy io zanak'olona io. Aza manao eritreritra ohatran'izany lesy a. Le ty lesy ohatran'ny tsy tenenina mihitsy le. Ratsory tena matahotra lesy. Somba tsy tokony hiaraka amin'olona mihitsy aza ty. Olona sendra mandalo tsy fahasalamana kely lesy dia sy an'alany zany. Nisy ny teny alany nga hoe tsy ho sitrana izy. Ka tena manao aza ary bainina. Sao dia mba maranitra antsy ary lesy za ty ka. Aza mirediredy eo lesy ry mahandry a. Tsy eo amin'lahy mihitsy ny toerako dia mora miray ny lafoana ilay izy Ratsory. Elahy mihitsy ny tena mila manamboatra saina aloha ka. Efa impiry tenenina lesy elahy. Tena tsy tiako lesy raha hoe noho ny avy amiko ny sanatria hafaty zanak'olona eto foana raha tena zany eritreritra izany marina. Ny sain'ny lahy ihany ny mamorona an'izany. Dia sanatria ka tena marina zaniko. Raha za manokana aloha tsy hino an'izany mihitsy a. Afaka tsy mino io lary bainina. Tsy ananantsika pirofo koa ane izany fa mbola ahako fotsiny. Nefa somba tokony tonga dia hisoroka lesy. Hisoroka any amin'inona? Tokony hisaraka amin'ny ekena angamba lesy ry bainina. Dia mbola tsy misy fahafatesana. Zao elahy ho aza ohatry ny adala. Tsy izay hanoana ny laza marary zany zao no eritreretina fa zany zavatra zany foana. Tena efa 2 volana anie zahay ry nieny. Mbola tsy hitako an'izay fivoaran'ny fahasalaman'ny ekena. Na izaho koa aza ny hery mahandro mba gagy. Ohatra ny eo ihany ny eo. Indraindray azy ity toa vao maika reraka be zaniko. Ohatrany tsy misy dikan'izany akory izany ilay fitsaboana. Mbola tsy mahazo kivy fotsiny aloha ngamba anaka no azo atao ka. Tena henjana mihitsy ity mahazo antsika ity ry neny ka. Fa ny tena mahagaga any dia izy ilay milaza fa misy manalokaloka izany foana. Ny amin'iny indray ohatrany tsy mino ary mahandry a. Mety izy reraka loatra fotsiny ngamba dia hoe mamorina ve ny saina ozy izy neny? Izay ny eritreritro fa tsy haiko aloha. Tena malahelo azy io mihitsy ary neny ka. Inona loatra ary rety aretina mahazo azy tsy mety sitrany ity. Ny dokoterako ohatrany tsy ahazona valiteny mahafapo izany mihitsiko. Ny fanafody fotsiny toa be dia be fa andrakan-dramo fotsiny daholo angamba ilay fanafodiko. Aza manao an'izany ianao mba efa manao izay hainy ihany anie ny dokotera fa tsy hamono olona izy akory. Ka ohatran'ny mahakivy ry neny a. Aza kivy ianao ry mahandry. Sika aza ny tokony herin'ny ekena ve dia sika indray no kivy. Io ry mahandry a. Io indray. Tena iny ekena indray ry neny za mitabataba ao an'efitra izany a. Eny tokoa. Andao aloha jerena malaky. Io mahandry. Kay marary. Nekena. Fa maninona mity varavaranty e? Fa nidindriga aty. Dri. Fa inona koa no mampidy an'io teo fa ny ekena koa ve dia havita nidy an'io fa olona tsy mahatsanga n'iny akory e. Ka tena mihidy mihitsy anety ry neny. Na lelaka le teto aza toa tsy hitako. Kay marary. Mifona re aza stomina ny voloko. Marary vonjeo. Fa inona ry neny za lazain'ny ekena izany a? Zay amohana an'io aingana aloha ry mahandry tedavina ka tsy hay izay mahazo azy ao. Kay marary. Kay mahandry vonjeo marary. Dri. Fa ataony voa azy indray ty varavarany. Nekena. Fa inona ny ataondry eo amin'ny tany eo e? Ahoana koa no natongavandry teto? Ary toa maratra be ny vavany izany. Nekena fa nisy inona kia?
Tray, mba nahita tory ihany ny ekena. Fa inona ary izany ilay nahazo azy tany keo e? Tena ohatry ny hafahafa ka. Ohatry fa toa mandrivotra be tampoka teo koa. Mivaravarana rehetra izay efa midy daholo. Dia aveza izany rivotra mitsoka be izany. Ary iza koa izany mbola mivezivezy izany e? Sa ny ve mbola tsy matory? Fa efa mifiry koa ary izao. Aleo aloha jereko kely any ka. Sao dia misy zavatra ilainy ary. Ato ary toa tsisy olona koriko. Sa lasa ny an-dakozia ve? Andraso hoe jereko. Rantso. Fa izy izany notomany izany? Dia aiza? Izany efa ty toa tsy mahita olona akory. Mandry. Fa iza koa ary izany miantso an'izany e? Tena ohatry ny hoe feo akaiky kely nefa tsy mahita olona akory ary ako. Tena aleo miverina moramora ny hevitra ka. Ohatry ny hafahafa ty. Nefa le feony eto ohatry ny tsy vaovao amiko izany e. Aleo aloha rangaha miverina ny am-pandriana matory dia raha pitso maraina izany dinihana ka. Andraso aloha fa aza maika e. Mbola mila miresaka tsika. Andriamanitra. Fa izy izany e? Ary aza manao sangaratsy eo e? Mila miresaka tsika ho a. Oe, nisy alika ohatry ny sirana tampoka izany teo. Eo ary misy olona mijoroka. Fa izy io e? Fa iza hoa io? Tsy tadidinao tsony koa ve ahy e? Mama! Tsy afoy! Malalako. Efa ela e? Andriamanitra, fa manonofy avy e? Tsika, tsy manofy ianao. Mila miresaka tsika. Andriamanitra, tena tsy azoko izao zava-mitrango izao ka. Tena marina e. Dia sanao ve ry Mandry mampiditra vehivavy ato tokantranontsika? Efa nivoadiny ity arery ianao. Dia efa maninona moa ianao no mbola mity olona hafa indray? Tsy afoy kosa e. Ka ndriany efa tsy namako eto intsony dia mba... Tsisy tsy namantsony izany ry Mandry a. Vadiko ianao ary mijanona ho vadiko foana. Efa nilaza fa anao mandrakizay ka tsy namana tsony ahoana indray e. Ka tsy izany kosa ny e. Ny tontolo misy antsika tsy mitovy tsony. Ary tsy hoe manadino andriany akory na dia hoe misy olona miaraka amiko azy. Tsy azoko hitambarana amin'ny olona izany ianao ry Mandry a. Ianao, arery. Tsy afoy kosa kia. Dia efa mampitandrina anao ary Mandry a. Alefasy mandeha any io raha tsy te hahita loza. Inona moa ny itonatonana an'io aty atokantranoko aty, ha? Ka zahay aky efa mba hivady a. Tsy manambady izany ianao e. Adinonao ka fa izany vadinao. Ka ndriany eo... Tsy te halalan'izany ary Mandry a. Raha mbola tiana ho jary kokoa noho io efa nahazo azy io izy a, dia mbola janona eo ihany. Fa maninona kely raha mba tsofina rano ary tsy afoy a? Mba tsofy rano ary tsy afoy anorim-piainana vaovao a? Tsy azonao atao izany ho a. Tsy avelako hitambatra amin'ny olona hafa izany ianao e. Tsy maintsy maty raha vao mitetateta ny toerako e. Mazava? Tsy afoy a? Eny, izay eritreritrao izay mihitsy. Izany namono an'ireny olona efa niaraka taminao ireny. Ary io, raha mbola misisika hiaraka amin'io ianao a, dia manaraka an'ireny koa io. Mba aza manao an'io moa kia. Fa izy nga naninona ndry e? Maka ny malalako e. Mikitika ny tsy azy akory. Efa nampitandrina azy Mandry a. Raha tsy tianao ny hahafantan'io eo a, na ihany koa hoe hiafaran'io dia alefa ho any io. Fampitandremana sady voalohany izay ny farany.
dia mahafinaritra indri izany no mampijaly ny zanako loatra izao. Tsy maintsy ataoko rehefa mitonatona le dia efa mitenany aho zay ry mahandry arery ianao ary tsy tambarako amin'ny afo izany. Atovy maritra koa le tsy zany zavatra lazay lazany le. Ka izany tantaraiko anareo izany ho ako. Tena mba tsy nahampoziko indray izany ry mahandry ka ohatra ny tsy mino izany mihitsy azako. Ka na za koa aza ny heriny eny tena tsy nino raha tsy nahita maso e. Tena enjana lesy izany a. Tena zavatra tsy nieritreretiko mihitsy. Ay izany ka izany no tena tao ambadika ho fahafatesan'ireny olona niaraka tamiko ireny. Raha izany tsy azonao atao mihitsy anie izany miaraka amin'olo-kafe. Tsy maintsy ho izay foana no hitranga ao. Izay aloha no nambarany tsafiho tamiko e. Tsy haiko tsony, tena marary ny lohako. Tsy mandray am-piadanana izany no maty. Tsy mbola mahafoy an'lahy izany izy e. Ka tokony mba afaka mianara-dalàna amin'ny fiainam-pitiavana kosa lesy na dia izany aza. Izany tsy hoe nanadino azy akory fa mba te hanana ankohonana fotsiny e. Ary dia tena sarom-piaro no maty izany a. Raha izay teniny tamiko izay aloha tena ohatrany tsy sangy mihitsy izy a. Sioka. Olo ty e. 14 février marina kay rapitso a. Fa maninony? Le hoe daty nahafatan'izy rovavy ve? Izany ry bainina. Tena ny aza hitako lesy. Tena ho faty rapitso koa izany ny hafaran'ny akenako. Tena tsy azoko mihitsy izany resakareo mirahalahy izany fa aza vao mihitsy aloha e. Hitany eny tadidiny eny ka tesy malala. Izy rovavy ireny aniriny eny ka 14 février daholo ny daty nahafatesany e. Dia raha iny teny tsy afoy tamiko alina iny izany dia mety ho rapitso koa izany izy no hamono ny akena raha mbola mijanona ato izy na raha mbola miaraka mihitsy ary izay tena marina. Mba tena lalina koa izany ka tena enjana ka. Fa dia maninona re ianao ry tsy afoy manao an'izao e. Dia inona izany nataony lahy ka? Tena tsy te ho tompona andraikitra amina fahafatesan'olona tsony alesa ry bainina. Rehefa fantatra ihany ny marina amin'ity zavatra fahafa amiko ity dia aleo soroany. Dia inona izany le ho ataonao ka? Tena tsy maintsy hisaraka amin'ny kenariny eny a. Ary tsy maintsy hosorina ato androany teny androany izy fa tsy te hahita loza hoe vao taitra eo ny rapitso maraina dia maty io zanak'olona io. Olo ty e, olona marary any lesy io e, alefa ny lahy izy. Ka za mety izao saika mba hiangaviako an'ny lahy lesy raha tsy ory a. Mba resao kely lesy aloha vadalahy dia mba any amin'ny lahiny izy aloha no apetraka mandra-pasitrany a. Ay, mino fa tsy ho sarotiny amin'izany ny vadiko fa ny amin'ny fiarahan'lisany izany ahoana. Ka efa hoe tsy maintsy misaraka izayko. Tsy maintsy ho lazaiko amin'ny alohan'ny alàna eto izany zavatra rehetra izany. Raha tonga dia ho alefa fotsiny any amin'izao koa mantsy ho hafahafa ihany izany fa tonga dia lazaina azy mba ahafantarany koa fa fanavotana azy. Ndry mampalahelo ahy ity ny ekena marina. Efa noho ny fitiavany izany no nakarary azy toy izao dia mbola voatery tsy maintsy hamoy anao ihany koa. Tena maherisetra loatra ianao ry tsy afoy raha izany ka. Fa inona indray koa ary izany rivotra be izany e. Sa ve adiniko ny nanidy an'ilay varavarankely tao ambadika tao? Ohatra ety ary efa mety tsara kaiko. Aleo amin'izay rangahy aloha matory ka. Nareraka mihitsy aza. Na ny saiko na ny vatako toa reraka daholo. Manahoana ny malalako? Tsy afoy! Ary toa taitra be lahy e. Zanga ninona e. Mba mitsitsika anao ne ahy e. Fa inona ihany mbola ataonao tiry tsy afoy a? Tsy efa nataoko angaha zavatra nitadiavinao. Efa nalefako maly inona ekena. Efa tsy miaraka tsony koa izay. Efa fantatro ka. Dia inona ihany izany mbola ataondry eo ka? Maninona raha mipetraka any amin'izay nisy andriany amin'izay e? Andeha mihitsy aho ka. Fa mbola nitsidika kely an'lahy aloha.
sady anafatra farany koa e. Anafatra ino ndry e? Dia mahafinaritra ndry mihitsy ve zany tsy afoy mahita na malay loatra an'izao a. Voatery tsy maintsy namono nofinofiko maro a. Elangeny tsy alahelo amin'izany io e. Tsy hitako izao izay tokony hampalahelo amin'izany. Sa voarobaka ireny mihitsy ve nitoerako tao am-pon'la tao? Tsisy azano ary tsy afoy a. Tsy mbola nanadino andry izany mihitsy a. Fa mba te hanana koa anery tsy afoy e. Sasinena anefa ankohonany lahy e. Fa manino ndriny tsy mba mitsindro anahy mihitsy fa dia tia tena be ohatran'izao e. Tsy tia teny izany aho ka tia lahy ary lahy kosa rery ihany no azo olona tiavina. Eny e. Inona tsony koa moa izany ny azoko atao eo? Ary aza malahelo be toy io moa e. Fety mifankatia androany malala e. Ie. Sady anniversaire amin'ny mariazintsika ihany koa. Tadidinao? 10 taona androany ny mariazintsika. Tadidiko ka. Dia aza malahelo be ohatran'io ary hoaka. Eny ary mifona ary raha mampalahelo an'ny lahy ireny nataoko ireny fa fitiavako an'lany e. Sady efa andeha mahandry a. Dia izao? Ahoana izy? Andefa tsy afaka mijanona eto foana akory. Arabaina amin'ny malalako tratran'izao fety mifankatia izao. Dia arabaina ihany koa tratran'ny tsy fitsengerana ny taona mariazintsika. Ho lasa amin'ny farany alavitra indrindra izany taona ny fiarahantsika izany anie. Sika ny ao ary tsy afoy efa. Aleo fitaiko ny teniko fa efa tena tsy maintsy mandeha. Mirary sobe anao malala. Andeha fa tandremo anie e. Tandremo miarakaraka amin'ny olona feo indray fa tsy maintsy hiverina indray amin'izay fotoana izay a. Averiko foana fa ianao. Ay. Ary fa lasa izy teo. Teo tsy hitako vetivety teo akory. Anao aho izany e. Ay ianao. Tantara no soratany Mandry Aniainy no lalaoviny Safidy, Sarobidy, Silvia, Tahina Nantenaina ary Fiderana.